Andriamatoa mpanolotsaina avo ny Republikan'i Madagasikara zay tonga mamangy ary mitsidika ny distrikan'ny Kongo. Voninahitra lehibe ho an'ny distrikan'ny Kongo zany Andriamatoa filoha, ary indrindra fanantenana lehibe ho an'ny vahoaka ato anatin'ity distrika ity. Ramatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka, Ramatoa solombavambahoaka ny Madagasikara, Andriamatoa lehibe ny distrikan'ny Kongo, ianareo mpikambana eo anivon'ny OMC régional taritina Andriamatoa général commande ambony GDS, eo ihany koa ny talia régional ny filaminam-bahoaka, eo ihany koa Andriamatoa colonel zay commandant de groupement ao Manakara. Manotrina eto ihany koa reo talia régional rehetra zay maro anisa izy ireo tonga mamangy ary manatanteraka adidy sandraikitra ato anatin'ny distrikan'ny Kongo, zay miasa simonina ato anatin'ny faritra fitovinany izy ireo. Andriamatoa ben'ny tanàna ny commune ambonivohitra i Kongo, anareo ray aman-dreny ara-drazana Ndrenongo be Nakandria, anareo mpanjaka sy Anakandria, hitako maro eto zao. Faly aho, faly aho. Hitako eo ery Nakandria ho latan'agnarena, ao ery mpanjaka latam-balagoavy, ao ery Ndrenongo latam-Batifosy, ao aby Zazagnava, lavitra ny Zazagnava zany, eto aby, eo ny zana Batilampy, hitako eo aby koa ny zana Beharogna, lata ilavitra, o zala 50 kilometra ny zany. Saotranareo avy ary misaotranareo tonga fa zava-dehibe loatra. Fa leo mahitanareo eto dia iaho tsika bary, fa iaho ivoria satria manana anareo aho. Manana anareo aho. Voalohany raha zakaiko dia misaotra an-Tsagnahary tsika nagnome atsika ny andro androany, satria 3 andro lasa zay nampangoangoagna mandy satria merimeri kafe zay ny andro. Andro any amizay ny foa maraina tegna mipaleka tsara ny masoandro, akory koa atao fa dia misaotra anazy nagnome ny andro, nagnome atsika fahasalamana fa atsika mifanepaky eto zao. Faharoa dia misaotra ny fitondram-panjakana mijoro amizao fotoana zao ny tegnako, zay taritiny filohan'ny fanavozana ny Madagasikara. Eo ihany koa reo mpanolotsaina avy efaka amin'ny rahala miara misalama aminazy satria ino ny antony, raha tsy areo na niandrena tsy avy teto aho niany, raha tsy areo na metaka na amin'ny plasy ty eto tsy afaka mifanepaka antsia. Ka dia misaotra betsaka andreo ny tegnako, misy fizakany bebla le mahita zay agny, atao akory koa ozy fitiavana iny ziny. Fitiavana, fahatokisana, fifampitokisana, fanomezana andraikitra, fanomezana didy, dia nitendrena ny tegnako dia nanjary lehibe ny faritra fitovinany. Rehefa napetraka tamin'izany didy zany tao Manakara tao ny tegnako, dia nagnano programme reo tao iavoloha tao, fampiresaka reo fampidinika, dia nanapa-kevitra reo tamin'izay fa andao hotronona ny akamatsia apetraka any Manakara. Dia avy tany président Gervais tamin'izay fotoana zay, tarika délégation maro be nametaka anaty amin'ny fomba ofisialy tao Manakara, tefaka mafy be ho an'ny fitondrana son président Gervais azafady. Tiatsika io filoham-panjakana io, tena tiantsika ny filoham-panjakana, satria amin'ny didy sy andraikitra zay nametrahana anahy, raha misy raha sarotra tsy leo
antsoko alina io de mandray, antsoko atoandro de mandray. Rehefa misy raha agny zaraina de tsy maintsy miady varotra fehizay izy ho an'ny fitovinagny. Ataovy mafy ny tefaka aloha ho anazy. Misaotra anazy tsika satria tia tsika izy. Zava-dehibe loatra zany. Mangaraka an'izay dia misaotra betsaka ny ramatoa ministry ny fahasalamana ny tegna koa tonga ty amin'ny distriktan'ny Kongo. Ity toerana ty ramatoa ministra de matetika adignodigno, matetika takotapona, dia koa raha varimbarena zany ny avy amin'ny fitondrana foibe ao talohaloha tary raha voaresaka hoe distriktan'ny Kongo. Dia lay lalan-dratsy manjary sakana amina raha maro, manjary tsy ampy ny fifampiresahana, tsy ampy ny fifagnantonana, tsy ampy ny fifampikasokasohana, de manjary miteraka fahatarany ny fampandrosoana zay lafin'izay. Eto koa de mitondra fisaorana lehibe an'Andriamatoa lehibe ny distriktan'ny Kongo, satria ny fitarihany sy ny fandaminany no nahafahatsika ny karakara an'izao fionana izao androany. Eo ambany fitarihany tompony andraikitra tato na nanamboatra an'izao estrady ijoroana eto zao dia avy am'izay fitarihany sy ny mpiara-miasa aminazy ato zay ka dia makasitraka Andriamatoa lehibe ny distrika. Anteriko ny fisaorana Fianakandria teo iny satria maro anareo avy eto ary tena mahita olo avy lavitra mihitsy aho eto satria ndrery nakandria latapondromeny tery de ka dia mankasitraka mankatelona ny am'izay fitiavanareo lehibe zay. Ambonin'izay dia misaotra atsika vahoakan'ny Kongo zay tonga maro. Ansenato moa zany mipetraka an-karena ny maro ary mipetraka ambadika ny maro, agnila rano ny sasany. De mino sy matoky aho fa ho avy tsy kelikely anareo fa io moa zany fahazaran'ny senato. Mandigny afakafaka ranonando aloha vo mamindra latankarena fa dia misaotra anareo tonga, misaotra anareo avy. Zava-dehibe izany. Raha mitendrena ho lehibe ny faritra fitovinagny aho dia nagnontany ana ny filoham-panjakana, nagnontany ana ny filoham-pirenena hoe ino ny paikady indaonao ampandrosoana ny faritra fitovinagny, satria ny adidy sy andraikitra n'izany lehibe ny faritra izany de mitarika an'izay fampandrosoana zay. De iaho nagnazava tamindreo, raha ampandroso aho de tsy maintsy mila fitaovana telo. Io fitaovana telo io tsy maintsy complet zay vo afaka tena mampandroso. Le fitaovana telo voalohany indrindra dia fitaovana arabola, moyen financier ho ny vazaha, ansia many fa tsy ampy. Ny fitaovana faharoa dia fitaovam-piasana na moyen matériaux na moyen matériel ho ny vazaha. Ny fitaovana fahatelo dia ny moyen humain na ny olombelogno. De lazavaiko tam'izay fotoana zay, ny moyen financier aho managna atsika fa tsy ampy satria tsika te handeha malaky, tsika te handeha mafy. Ny moyen matériel managna atsika fa tsy ampy, tsika te handeha malaky. Fa ny moyen humain zay no anagnatsika maro. Ka amin'ny moyen humain io eo zany ny tena ivaharatsika andehanatsika malakilaky am'izay lafy ny fampandrosoana zay. De akory ary ny atao? De hoe tsy maintsy mandray andraky ny tanora sy ny olombelona afaka miasa rehetra. Atao akory ny afahana magnetsika an'ireo olo rehetra ireo. De zay nahatonga napaty nagnome toromarika miakama mpiara-miasa sy ny mpiray donakafo hoe mamola volanareo dina.
dia io dina io rehefa vita dia alefaso amin'ny chef district. Rehefa hita ny chef district ka ankatoaviny dia alefany ao amin'ny tribunaly angalana fankatoavana avy amin'ny fitsarana na io le tenenina amin'ny teny vazaha hoe homologation. Dia agnatin'io dina io ao misy lohahevitra maromaro. Ao ny resaka fandriampahalemana, ao ny bako sy ny kolotsaina, ao ny famokarana, fambolena sy fiompiana zany, ao ny fanabeazana, ao ny fahasalamana, ao ny tontolo iainana, ao ny fotodrafitrasa, ao ny tanora sy ny fanatanjahantena. Agnatin'ny dina aby zany. Dia efa nizakaina ny mpiara-miasa taty namola volan'io, efa avy taminay tamin'ny région tagny midika mitovy. Dikany efa vita izy io aty. Dia zay zany no anaovako antso ny eo anivon'ny fitsarana mba hankato an'izay dina izay. Ny antony dia tsotra, ao anatin'ny paikady ampandrosoana ny faritra fitovinany dia mibahan-toerana 50 isan-jato. Ao anatin'izay paikady zay ny resaka dina. Dia ny 50 isan-jato ny resaka investissement public sy ny projet sy ny fandaharan'asa hafa. Na ny miaraka amin'ny partenaire privé zany hoe miaraka amin'ny Tsimiankina na miaraka amin'ny fitondram-panjakana Foibe. Fa ny 50 isan-jato dia miankina amintsika ty amin'ny alalan'izay dina zay. Apetaka io dina io satria raha niatontanisa aminay amin'ny région ao nanomboka tamin'ny janvier 2025 mandraky teny androany 7 isan'ny olony vonon'olo tato agnatin'ny distriktan'ny Kongo fotsiny. 7 tapadoa tsy tapadoa, niala voamaso tsy niala voamaso, le zanaka ny vonon'olo tagnavanava teo igny zao zafiko lihany iny. Raha maty izy igny dia nangaika ny havany. Allo, marigny anao eka iabany miray io, izy ty. Dia zakana anao fa maty ny ano, maty agnano hoy sy hita ny lohany. Tagnavagnava teo zay, mbola tsy ampiray volana aby zay. Dia nalaina mbaka ny vatany dia nalevony. Efatra andro tafarany fandivegnana nangaika koa ny fianakaviany. Allo, iabany miray, hita mangy ny lohany lihano, fa tsy ao koa ny masiny dia tsy ao koa ny lelany. Voatsy ela koa aho nangeny rendry lahy tambato fotsy hoe maty agnano hoy ambonimbonina mbahaka ao raha ihany fa niakatra ny agnany hivarotra toka. Tsy eo ny lohany, tsy eo ny feny, tsy eo ny tagnany, vatany mandy tavelato. Zay raha misy tambato fotsy teo. Mbola ray volana koa zay raha misy. Ka ny am'izay eo, zay ny ilanan'io dina io. Satria mahazendazendagna mandy amin'ny seny ato. Ndre lalana tsy misy dia tsy misy mahita hoe, dia tsy misy mahafantatra, dia tsy misy mahalala ny olo magnano an'izay ato. Maro voamaso ny ala tato zay, maro loha tapaka tato zay, fa dia tsy reninao ny tohiny, tsy reninao ny oroka, tsy reninao ny valiny, fa dia dia maty ka, dia maty, dia mivelany. Zay ny mahazava-dehibe ny fisian'ny dina, fagnara-masotsika rehetra amin'izay lafiny fandriampahalemana zay. Ny tiako zakaina da sotra, zanakareo loatra aho. Raha nisy ny fotoagna nivoaka groupe maromaro tao Antananarivo tao, io koa ny tadidiko voalohany. Milaza vandy zay olo nibisika taminao hoe omeo an'izao na omeo an'izao. Ny anahy misy ny mangataka fa efa fantako mialoha aby ny zavatra omeko ny Kongo na misy mangataka na sisy mangataka. Amin'ny zanaka anakavy anay zay maromaro eto ao ngamba Andriamatoa, Taleny, Deresa, tsy ao izy mitovy aminany koa igny.
Samy zankanakavy amin'ny Tagnalaby io. Misy ngay raiky ry manakazo fosifosy agnilany ry. Zoky izy io, zanaka Tagnalaby io. Raha avy ny fotoagna ifampiresana tamin'ny chef de région. Ahoana ny fomba ataosika ampandrosoana ny Kongo satria anao lehibe ny faritra. Faritra fitovinany, misy distrika 3. Rehefa nandeha ny fisafidianana ho lehibe ny faritra, hoy aho hoe milatagna zay tamin'ny voalohany angamba ny zanaka Tagnala voalohany tondra ny faritra io. Mba hoe mba torokosa angamba zao meo zanaka Tagnala koa. Zay ny fidina ny Andriamatoa Brunel zavatra an'izao fa hitondra ny faritra ty aloha amin'izao. Magnarak'izay rehefa regny Ramatoa ministra fahasalamana aho andeha aty, niazakazaka izy nagnantona anahy hoe amin'ity taogny ty nahazo fagnampiana fazakana malagasy amin'ny resaka fahasalamana. Dia sino zany fa ny moustikera na lay misy hodomoka maharitra. Fa maino madama ho agny aminay gnanomboana anazy voalohany. I Kongo izy malaza hoe adigny. Mba aseho sika amin'ny Madagasikara fa tsy adigny koa izy i Kongo zany. Ny Kongo zany nanokafansika na fomba ofisialy voalohany ny fizarana hodomoka misy lay, fizarana maharitra io isorana manokana eto izy. Magnarak' zany rehefa andeha aty zay moa zay 10 rahalahy ao andapa tsy maintsy mifampiresaka. De hoy ny filohantsika hoe iaho ozy ny tena tokony andeha ho agny voalohany. Fampiresaka zay mirahalahy hoe iaho président ny tompony alohanao fa tsy manakana anao ho agny zany avy eo fa gn'anany ty fa tongotra ambiandakana tsy mipody koa fa le 20 aho tsy maintsy tonga i Kongo. Sofondrano any agnaty manampitondra hafatra izy zao gn'afatra napetrany satria ozy amizao raha mbola misy faritra adimo zany fiteny nalaza zany taloha fa amizao izy zany vao tena ho tanterahasika indrindrandrindra fa nareo eto Kongo mananzanaka mpitondra firenena ankehitriny dia tsy ho adimo koa anareo. Ny afatra filoam-pirenena ho asika ty Kongo dia sotra ny fampandrosoana. Izy io dia arahana amin'ny firenena mikambana misy 70 mitazona fampandrosoana lovain-jafy. Agnatin'izany ty tazona fahatelo ity resaka fahasalamana ty de zay na tonga hoe tsy maintsy mahazo anjaranareo ndreo amin'ny moustikera. Fa izy io dia amafisiko ny tenin'ny mpiasam-pahasalamana teo igny mangataina aminareo mba atoriana fosiny gn'asan'izy io. Gn'akamaroan'izy io simba fahatany, gn'any sasany atao tady, gn'any sasany hoentina misapapirina, gn'any sasany atao valana voly iny ty voly ravinasitra ty voly vatrika sy mba le raha lafo vidy vidiana fanjakana an'izy io. Ho fahasalamanareo izy io, ho fahasalamana voaloka regna mba miangavy nareo mafy de mafy aza ampiasaina amin'ny raha akoatrany andragno hoentina tory iarovana asikana amin'ny tazomoka. Zay gn'antony tonga miendriny raha io anakavy amindrentsika avy avaratra izy io fa mahafantatra ny Kongo noho ny fahasalamana. Ka mba magnentana anareo zany mba aza isika zavatra omena asikana io. Ao zay mitodika amin'ny fangatanareo mpiasa-panjakana sy ramatoa député teo amafisiko na mangataka reo na tsy mangataka efa fantako raha ataoko ny Kongo. Io lalagna rasy io rehefa nametraka ny chef de région ny Bongolava zay de niteny eo tamin'izay hoe ho amboarina ny RN bis.
ambolagna juillet ho amboarisika ny RNB io tanteraka ny fagnamboarany RNB zany hoe miala eo Tsoromandidy mandeha Maintrambo ny miaramila mamboatra anazy io 7 volana na 8 volana eo tokony hanaovana an'io raha vao vita io afindrasika ty koa io miaramila io agnano asika ty ary manomboky fanadina mandaly eto midognany ao fandria voipeno agny farany anzarako miady aminay andapa ao rehefa avy nagnano RNB sika mba magnano asika ty koa aloha ngany fitondrana amizao sy kobaka ambava na oeraoera izy zahay ary tonga dia tonga tapitra mamboatra fa sy mandefa publication mialoha zany tsy fombanay zany fa kanay fa fantatray hoe miala avy agny amin'ny RNB sy ny miaramila mamboatra lalagna mivadika ty kongo koa avy eo ary voalazanareo teo igny nazy groupe ianareo mbola sisy nangata ty de fa tagnatraiko miako io kongo gnangatana aminareo de fahaizanareo mampiasa anazy maro ny raha mbola amboarina aminareo aty fa rasy loatra le fomba fiteny hoe oeraoera zay aleo zay sy marika baro tonga ho azy io zay rehefa avy fotoagna amboarina izy zavatra amboarina eto ny manaraky zay ary mbolazako teo igny zanakanakavo zay eto tokony avao dikana zany sa sy marina zay fa sy mandova manko ny zanakanakavy zay ny marazy anazy zany hoe zay zany natao agnombe fa sy mahazo mandova samba mahazo avao e satranareo ay fa misy ao amanapatrana ao amanapatrana ao milova napetraky ababianay tamin'ny fotoagn'androny ka eto zany de tiagna mafy mitodika aminareo ray aman-dreny ara-drazana ianareo ampanjaka ny mitondra olo sy vitan'ny fanjakana raiky nareo ny tena tompony tena mitodika aminareo avy eto araky mbolazany Andriamatoa lehibe ny faritra teo efa 17 zany olo maty ny janvier negna ty vao egna ty ao megnatra maro natahotra ana andeha kongo anao tena marina zany zay mpitona fanjakana tonga agny azon-draha hoy aho hoe nandehanako io kongo sy hagnano rasy gnatonga avaketo amin'ny matandrazako ny kongo amin'ny mampitondra fanjakana ana managna didy amin'ny kongo aho misy olo tena ny filohan'ny fanavaozana eto misy Andriamanitra nareo managna anazy zany afaka mikoragna aminazy na atoandro na alina na maraigna ka izay zavatra zay sy ho vitanay mpitondra fanjakana raiky ianareo tompony tragno be ny tena tompo tany ireo mpitondra fanjakanareo sahirana raha sy miara-miasa aminareo na manomboka amin'ny chef fokotany zany na ny maire zany na ny chef district zany na ny chef de service miasa ato zany ka mba magnenga anareo mba miangavy anareo ray aman-dreny mba hipetraka amin'izay maray aman-dreny anareo zay anareo zany ny voalohan'ny fahendrena anareo niteraka anay mpitondra fanjakana ka raha sagnatria hitondra fanjakana zanaka nateraka areo ndraigny agnodikodigny lohanareo da anareo magnekeky fatany avao koa ka sy ametraky maray aman-dreny anareo da sizan'izay manontany any chef de monsieur sera hoe firma ho an-tragno be amin'ny kongo ty efapolo sy efazato izy somarina zany raha zay ray aman-dreny efapolo sy efazato zay ka miaraka amin'ny kaondoa
amin'ny fihavanana, amin'ny fahendrena, amin'ny bako, amin'ny dina, dia mila ho atahorasika ve ny fandriam-pahalemana atao fatriky Kongo ato? Ohatrany sy marina amin'izany. Ka mba magnetana anareo aho amin'izay lafin'ny fitezana amin'ny fampandrosoana amin'ny faritra zay. Sisy tany androso raha sisy fandriam-pahalemana. Ny tiako ambara dia sotra, mba miangavy anareo hiara hiasa aminay mpitondra fanjakana. Miangavy anareo mba hahay agnanatra ny zaza. Miangavy anareo mba hahay hiteza ny zanakareo. Fa matetika izy io isika ray aman-dreny variana na sanatrian'izany mora fitahin'olo vahiny, mora fitahin'olo amin'ny resaka politika loatra, dia lasa tsy mipetraka amin'ny maray aman-dreny isika. Iay taloha mbola kely tamin'ny fatro faharonia da misy ny karazana classe d'âge, misy ambaratongany fikasitona zany, fa misy hoe be minono maromaro izy tao, efatra zay izy, da tena mifagnaza, tena mifagnaza. Izay raha zay zany agnamafisako le kabarin'ny Andriamatoa Sebergeon teo hoe dina. Igny dina igny izy aminazy. Ka sotrana anaty tenenina hoe andao sika hifagnometanana, andao sika hifanosika amin'ny fampandrosoana zany faritra fitovonagna, indrindra fa district-ny Kongo zay iresansika androany zao. Tsy milavaka bary loatra aho fa isindriko mafy eto ny zavatra misy zay tarina Andriamatoa filohan'ny fanavaozana amin'izao dia ny resaka fampihavanana. Izy misy ny voalohany dia tafatra Simotagny amin'ny resaka fihavanana. Mifagnaraka izy sy ny mpiavana atao hoe anomboky ny fampihavanana na filongona ambony anazy voasela zay voaherinandro lasa zay. Apiso ao afarafangana ivato dia misy hoe toitroky, zany hoe io foko maromaro ao afarafangana zany agnano fihavanana apiso. Ka mitodika amintsika zanaky Kongo ao satria isika zanaky Kongo eto malaza amin'ny raha telo. Tsy mengatra mizaka an'ity zanakareo fisavy. Misy mamosavy any ao famonon'olo ady andramo. Zany ny zavatra reilay mikasika ny Kongo. Da hoy aho hoe tsy mamengatra anahy mizaka an'izany ao i Kongo satria aho zanaky Kongo. Raha olo hafa da mety mengatra, fa zanakareo loatra aho. Izay raha zay zany mba tiako ampasahivina sika ray aman-dreny eto. Maromaro nareo eo. Izay natonga anahy nizaka tamin'ny chef de région tamin'ny fotoagnany hoe iaho raha tonga i Kongo tsy hoe mipetraka fotsiny da mandeha avy eo fa hiaraka hisakafo, hiaraka hihinana amin'ny ray aman-dreny io aho. Izay programme zay maro nizaka taminahy, amony tegna anao zany président. Da hoy aho hoe iaho kristianina, ama kristianina ana ao amin'ny baiboly ao inona moa izy igny ao amin'ny marika toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo dia misy marika tenen'i Jesosy Kristy hoe reto izy marika ahafantarana fa mpino le olo dia agnatin'izay le hoe na ihinana zavatra na isotro zava-mafaty ary izy dia tsy ampaninina azy zany. Amin'ny anarana Jesosy Kristy igny andianako Kongo ihinanako haninao raha tapatapaiko ma Jesosy Kristy zany ozona zany dia zany resaka fisavo zany tsy mahafaty anazy zany. Dia asakasaky gn'agn'indy analay-ndreny, asakasaky ny zamako raha amono anahy, asakasaky ndreo zay. Ka izay zany amaranako ny kabariko dia mitodika aminareo ray aman-dreny aho amin'ny fampihavanana amin'ity faritry Kongo ty, mba ho rava io zavatra telo indrindra ny resaka vonolo,
gnady andragno ny fisavy zavatra rasy aby zany nefa zany gn'atan'olo mampalaza asika na Antananarivo agny mety zay ngamba natonga mpitondra fanjakana teo aloha sy nitodika taty sangatrian'izany fa de mampagnatena anareo ny fitondram-panjakana zay tarihiny Andriamatoa Colonel Mikaël Randrianirina fa hivoatra anareo atoato sy hoadio anareo atoato mandrapahavitany lalagna ataosika mitotopody matetika ty igny angidimby teo igny mety fa sy mety ekena chance ekesika eo de da nalahelo kely sisy nagnano finaritra andragno agny moa mety isy finaritra alahoara zay eo magnela zay ny foya dia mbola mamerina ny fampanantenana asika vahoaka ny Kongo ny fiarana miasa ny fitondra fanjakana dia magnamafy isan'izany no nitarihan'ny Ramatoa ministra ny fahasalamam-bahoaka androany io zay mbola toizanay fitondra fanjakana matetetika amin'ny lafiny rehetra zay atao fampandrosoana anty fatriky Kongo ty izany zavatra zany tsy ho vitanay raiky fa tsy maintsy mifanolo-tanana sika ao nareo olom-boafidy ao nareo mpiasa-panjakana ao isika vahoaka indrindra nareo ray aman-dreny zay mitazona ny fagnain'olo mampianatra magnabea dia mino zahay fa sy ho zava-pona sy mandehandefa tany ny fiaignansika androany fa atetitetika ho avy izy ty ary mba hitondra vokatra hitondra fandrosoana anty fatry Kongo ty sotra tompoko